mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity talata ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa mba homba-pitahina, homba-panantenana ary ihany koa hitombo fahalalana an'Andriamanitra isika. Aloha andirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka-sika. Andriamanitra tompo tianay mbola velom-pizaranao izay mbola menao izao fotoana manokana izao indray fa mandika ny teninao. Irinay izay mba ovaova mandrakariva ary ho tia mandinika ny fahamarinana rehetra avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Angamba tsy mbola vao izao ianao no efa nahenao an'izay. Ireo ny Jaona 4:25-5 no anisan'ny hodinitsika saiko ianao mamaky azy. Ametraka fanontaniana manko Tomasy momba ny toerana alehan'i Jesosy. Mitombona ihany io fanontaniany Tomasy io satria raha tsy fantatrao izay alehan'ny olona anankiray, ahoana moa no ahafantaranao ny lalana anarahana an'izany olona izany? Namaly Jesosy fa ny tenany no lalana. Lalana makay izany, makany amin'iray izany. Asongadina ao amin'ny fitarihan'ny teny fa mifantoka akaiky ny teny Logos, i Jesosy Kristy sy ny Ray. Voalaza ao amin'ny Jaona 1 fa ny zanaka lahatokana no nanambara ny Ray. Ny hoe nanambara eto dia avy amin'ny mahatohateny Grika hoe exekiomania, izay midika hoe manazava na hoe mampiharihary. Avy amin'izany no azahoana ny teny hoe exegezisia, izany hoe mamoaka ny heviny. Arak'izany Jesosy Kristy no roy mampifandray amin'ny Ray. Izy manazava sy mamoaka ny hevitry ny Ray amin'izao tontolo izao izay lavo. Noho izany dia izy no lalana makany amin'ny Ray. Raha tsy misy azy dia voafetra ny vahatakarantsika. Nangataka mba ampisehoana ny Ray ihany koa Filipo, zavatra tsy hain'olombelona tao na zakainy izany mahita ny Ray izany. Nanome tsiny tsy fahatakarany Jesosy nanao hoe izay nahita aho izy dia nahita ny Ray. Ko mazava tsara fa lalana makany amin'ny Ray tokoa Jesosy, izy no fahazavana manazava ny lalana makany amin'Andriamanitra. Raha tsy eo izy dia maizina sy tsy azo antoka ny lalana. Natambatra Jesosy ireto teny anankitelo reto, ny hoe lalana, fahamarinana ary fiainana. Ankoatrany eo amin'ny Jaona 4:25 dia indray mandeha ihany no ampiasaina ny hoe lalana ao amin'ny Jaona 10:13 momba ny Jaona manomana ny lalana ho an'i Jesosy. Ny fahamarinana sy fiainana kosa dia lohahevin-dehibe ao amin'ny filazantsara. Hifantoka manokana amin'ilay lohahevitra manan-danja ny fahamarinana ny lesontsika alarobia sy alakamisy, indrindra eto amin'ity tontolo ity, izay mampisarasara be ihany ny fahamarinana ny atao hoe fahamarinana. Irina raha noho izany dia ny ahatakarantsika an'izany ihany koa, ny ahatsapahantsika indrindrandrindra fa Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy no ohatra lehibe ny amin'ny fiainantsika ary naneho ny mahalalana azy. Izy naneho ny tokony atao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny vanim-potoana rehetra ihany koa. Engany antsika mba hazoto handinika an'ireo hafatra napetraka Kristy ireo ary mba hanao azy ho fiainana amin'ny andavanandro. Amen. Andriamanitra rainay io mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Rinay tokoa ianao raha hiasa amin'ny fiainanay ary aoka ny fanainao masina, andrisika anay mandrakariva mba hitoetra ao aminao ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy hitady fahamarinana any ankoatra hafa izahay satria fantatray fa ao aminao ihany no ahitana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.